Mbo tsika mianakavana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia raha sy misaotranao manakariva reo mbo vonjy tompo dia mba velao koa ny feonay mba hikambana amin'izy ireo ankalazanao satria efa novonjenao zay ary efa natsoina hoe zanakao izay ary zany tokoa izay. Dia sitrakainay ny zanaka mpakatoa sy feno fanarahana anao ka amboary ny tena mampananay mba olona araka sitrapona indray amin'ny alalan'ny teninao izay ambara aminay amin'ny andro ity. Dia miteneny anao Jesosy fa mangetaretanao ny fanahinay saotra ray zanaka fanamasinao. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro alarobia 7 Novambra 2024 dia boky ny asan'ny apôstôly 2:20 raisina eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Anisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bata amin'ny Paoly dia nitahaka azy hoe nivelan'ny tanàna sy nataony efa maty izy. Fa nonona nodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao tanàna. Anony ampizy dia niala teo izy tsy Barabasy ka nakandery ary rehefa nitony filazantsara tamin'ny isa-tanàna izy dia nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Ikonoma ary Antiokia izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haritra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy eo amin'ny fahoriana be nidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa nanendy olona teo amin'ny sampiangonana izy dia mivavaka sady mifady anina dia nanotra azy ho amin'ny tompo izay efa nimonjy. Ary efa nandeha namaky amin'ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia ary noho ny efa nitory ny teny izany toriteny tany Pega izy dia nidina nakany Atalia. Dia niondrina atsambo niala teo izy akany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay nivitaina. Ary efa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia laza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny momba ny asa sy namoahany varavaram-pinoana ho an'ny Jesolisa dia mitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Ray Masilo manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala tena feno fanoloran-tena ao amin'ny fitoriana fiasan-tsara Paoly Apôstôly. Feno fanoloran-tena amin'ny fitoriana fiasan-tsara Paoly Apôstôly izay tena fianarana lehibe ho antsika satria na dia nitaritarity ny olona hoe navelan'ny tanàna izy ka nitonga ny olona vaty dia tsy nety ny fay fa mbola nitsangana izy ka lasa niakatra tao tanàna ary nanambara ny filazantsara tamin'izany tanàna izany. Volazy eto hoe nahazo mpianatra maro izy dia miverina nakany Listra ary tany izy dia nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy ahatra amin'ny finoana sady laza fa tsy maintsy ao amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampiomana antsika reto ny soratra masina fa ahita fahoriana, ahita fijaliana sy manaraka dia mitoko. Jesosy Kristy ka teo nefa niteny izay manaraka azy dia tsy maintsy hitondra ny azo fijaliana. Koa eo anatrehan'izany ampaherezina sy anarana mafy ianao mba ahatra amin'ny finoana ary tsy ala amin'ny finoanan'i Kristy satria tsy maintsy amin'ny fahoriana lehibe nidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa miteza azy ianao, miteza isika tsy hanatahotra rehefa tonga izany fahoriana izany ary tsy handrosom-pohoriana satria izay mihitsy ny lalana tsy maintsy hitondrana antsika satria hoe izany amin'ny fahoriana be izany hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa maharita amin'ny finoana ianao tany mafy izay anananao mba tsy saka ny satroky ny nahitao izay matoka hatramin'ny fifatesana no azo ny satroky ny nahitao ny fiainana. Ny fanarahana amin'ny tompo riavana dia tsy hoe amin'ny fotoana sasasasany ihany fa rahana amin'ny tompo hatramin'ny mitondranao farany mangidinina ary mety hakana ny ainao mihitsy. Efa nolazain'i Jesosy misy aminareo izy injery, misy aminareo dinaponja
misy aminareo hovonona misy amin'ny fanarahana ahy. Kanefa na dia izany aza za alany talohanareo, nareo koa tsy maintsy alana, kanefa matoki fa tsy maintsy ataon'ny mpandresika amin'ny fanarahana ny Kristy koa. Mahareta amin'ny finoana ary tany mafy izay anananao fa tsy saka ny sarotra natao Kristy. Raha teo moa efa miazona antsika amin'ny tanakavana amin'ny famarinana amin'ny tatana antsika ho any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao koa aza mitsaraka ny Kristy manaraha azy hatramin'ny farany. Amen. Misotranao izay raha eo fa tsy mitsahatra manomana anay ianao hiatika ny zavatra misy aty amin'ity zao Kristy aty. Tsy avelanao ketraka amin'ny fonay ary aviravitanana izay amin'ny fanarahana anao. Nasianao miariary tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly tenay fa amin'ny fahoriana lehibe tsy maintsy idiranay amin'ny fanjakanao. Koa ekeny izany Tompo, ampaherezo izay. Aza vela hitehitra ny herinay izay, voaka ny herinao ny teranay. Fa raha miankina aminao manko izay dia tsy maintsy ataonao mpandresy tahaka anao, satria anao koa tianay amin'ny fitiavana tsy mety lery. Dia ampaherezo izay Tompo, hifikitra aminao ary tsy saraka anao, araritra mifonona aminao ny kriantra na ny fitony. Dia tsaroanay mbavaka eto ireny namanay izay mitondra ny fijaliana sy mangidy indrindra amin'ny fanomponanao, misy tena tonana ny famojana aina mihitsy izany. Kanefa Tompo, voaka mba tsiraka ny taniny amin'ny fanarahana anao, mba terizo izay rehetra ampelantananao, fa tsy misy mahombaka ny ampelantananao. Sitakay ary hivavaka roa, ainay izay mandany, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, satria tany tahaka ny mindany. Menay ny alina sahazo anay, ary mamela ny elokay, tahaka na amelanay izay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny Tompo amintsika ane izao tsodrano izay tomonina amin'ny anaraisana ka fanamasina izao, iso amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitiavana izany. Ary ny matry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy, efa niaritra fahoriana vetivety ianareo diso nantanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy ane ny fanjakana mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.